eo amin'ny ady amin'ny kolokolony dia marika iray hampisy ny fangaraharaana eo anivon'ny fitantanana ny raharam-panjakana isoroana ny kolokolo ny fanaovana fanambaram-pananana ho an'ireo sokajon'olona sy tompona draikitra voatondro ny lalàna hanao izany. Azo lazaina ho tafita ny fanentanana ary mitohy ho ny tale jeneraly ny Biancora ny vaovao nangon'ny Filipina ny Minjanahary. Ny lalàna 420 tsipika 420 tamin'ny 12 aogositra 420 momba ny ady amin'ny kolikoly toko faharoa andin'ny faharoa fahatelo faefatra ary fahadimy no mamaritra ny fanaovana ny fanambaram-pananana. Adidy manoloana ny lalàna arak'izany ny tsy maintsy hanaovan'ireo sokajon'olona voatondro hanao izany fanambaram-pananana izany. Ny tale jeneraly ny Bianco Andriany Rinalaza Eric Dona. Misy sokajon'olona maromaro roa ny voakasika ao anatin'io ary ireo sokajon'olona ireo dia manao fanambaram-pananana farafakelyny indray mandeha isaky ny roa taona raha tsy misy ny fiovan'ny fananany na miena na ny tombo zay ny anankiray na koa hoe tsy miova amin'le toerana nanendrena azy izy tsy maintsy manao izy zany ao anatin'ny roa taona fa raha misy kosa ny fiovan'ny fananany ny tombo na ny ena be dia tsy maintsy manambara ny fananany indray izy ary zay ny voalazan'ny lalàna ao anatin'le izy. Voasokajy ho anisan'ireo fepetra fisorohana ny kolikoly ny fanaovana fanambaram-pananana ary melohin'ny lalàna ny tsy fanatanterahanyireo sokajon'olona voatondro ny lalàna tokony hanao izay fanambaram-pananana izay manoho ny fanentanana arak'izany ny eo anivon'ny Bianco hoy ny tale jeneraliny. Zava-dehibe loatra ny fanaovana an'le fanambaram-pananana indrindra no an'ireo manana andraikitra mitsirika sy mitandro an'ireo fananam-bahoaka satria zay le hoe charité bien ordonnée commence par soi-même fa ity indray tena zavatra tsara satria mba ampahalalana ny olona fa mangarahara ny nazahoana ny fananana na be na kely tsy tokony isy amenatra tsy tokony isy ampatahotra ny fananana zay eo ampilatananao raha azonao amin'ny aradrariny ny mampatahotra zany sy ny mahamenatra dia ny fananana zay azo avy amin'ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna fa zay no fananana ananana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa-panjakana ary tsy misy tokony ampiaya sokajon'olona zay voatonony le lalàna fa tokony hanao fanambaram-pananana zay tena mampirisika mihitsy satria maromaro ihany ireo mbola tsy mifo satria marina loatra fa mety misy ny mbola mety tsy taitaitra izahay eto am'Bromale tena diny amin'ny kolikoly manao ny ainay tsy ho zavatra ny amin'ny fampirisihana ny olona anambara ny fananana satria anisan'ny fepetra fisorohana io fisorohana ary ampangaraharaana ny fananana zay misy sy anana ny tsirairay avy. Ny Bromale tena iadina amin'ny kolikoly raha teo moa dia misoroka vao manasazy ka manohy sy manatevina ny fanentanana amin'ny tokony hanaovana ny fanambaram-pananana ho iatrano ny tale jeneralin'ny Bianco Andriany Rinalaza Eric Dona. Mazava loatra fanambaram-pananana tompoko dia fandraisana anjara lehibe ary mavitrika ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly satria fampangaraharaana ny fananana zay azonao teo am-panatanterahana ny asa mpanjakana zany. Tatoato moa dia maro ireo rafitra isan'ny tokony eto amintsika na natanteraka izay fanambaram-pananana miaraka izay.